miarabanao any atokantrano any ary faly manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy amintsika rehetra. Ny loha hevitra ho resahako an'io ry havana dia mikasika indrindra ny amin'ny fampitandremana hoe mitandrema ianao fa betsaka dia betsaka ny olona ny mampiasa ny anaran'i Jesosy Kristy, ny terme hoe kristianina, entiny mandavo anao, entiny mamitaka anao, entiny manatanteraka ny filany anapatra eo amin'ny fiainanao ry havana. Faminaniana efa tanteraka izy io. Marka 7:10 andininy 5 milaza an'izay hoe maro izy Jesosy Kristy no avy amin'ny anarako. Mitandrema ianareo raha nampitandrina ny mpianatra izy tamin'izany fotoana izany dia izy hoe mitandrema ianareo fa maro no avy amin'ny anarako ilaza hoe izaho no izy. Raha ny contexte zany io dia betsaka no hiteny amin'izany fotoana izany amin'izao fotoana iainantsika izao hoe izaho no Mesia, izaho no mpanavitra, izaho no Sesusela araky ny filan'ilay olona. Dia raha ny zava-misy dia efa tsy miafina izany rahalahy sanabavy na eto Madagasikara na aty ampetan-dranomasina. Dia rahantsika mahita fa efa tsy vitsy ireo karazan'olona mitonona ho Mesia, mitonona ho Jesosy Kristy. Fa raha jerentsika amin'ny angla anankiray ihany koa zany, lafiny anankiray izay famitahana izay, efa nijerentsika teto moa Apokalipsy 19:13 hoe ny anarany dia atao hoe ny tenin'Andriamanitra. Dia azo ambara ihany koa zany amin'izay angla tiako hitondrana izay, tiako hanazavana azy amintsika izay fa entin'ny olona mamitaka ihany koa zany ilay hoe tenin'Andriamanitra, ilay hoe anarana Jesosy Kristy. Aka ohatra tsika raha misy izao olona anankiray teo tonga eo amin'ny fitondrana izy dia inona ny zavatra ataony? Resaka politika eto, maky izy andinin-tsoratra masina ohatra hoe aza matahotra mino fotsiny ihany, na koa ohatra hoe fa ny fitiavana ny lehibe indrindra. Ohatra iray ihany koa hoe ento miakatra ity fireneny ity. Izay zany ilay etikety, ilay tenin'Andriamanitra, anarany Apokalipsy 19:13 entiny hamitaka eto. Dia arosiny amin'izay mifampelezan-kevitra hiakarany amin'ny fitondrana. Eto zany le lainga hoe ianareo izy Jesosy Kristy taranaky ny devoly ianareo, raha mandainga izy dia ny azy ihany no lazaina. Dia ohatra tena zavatra misy ity, tsika rehetra samy mahay hoe rehefa tonga eo amin'ny fitondrana dia karamako voalohany volana dia ameko ny mahantra, zany hoe tsisy fepetra fa meko olona. Ohatra iray ihany hoe anao lalana zao kilometri isa-taona ako, izay zany ny projet ampanantenana an'ilay olona eto, ampanantenan'ny vahoaka eto. Dia ampiny an'ilay hoe resaka building, ataontsika tanàna lehibe aty amin'ny faritra Oceania Indiana sy ny sisa be da be. Kanefa rehefa tonga eo amin'ny fitondrana ilay olona dia tsy misy tanteraka na iray izany zavatra izany. Entiko ilazana amintsika hoe famitahana avokoa ilay izy, ary rehefa tena dinihanao dia hoe etikety fotsiny ihany ilay hoe anarana Jesosy Kristy, ny tenin'Andriamanitra Apokalipsy 19:13 entiny fotsiny ihany ataony maskarady ambabon'ny fonao. Ka izay no antony anairako ny saitsika sy ny fomba mampanahitsika hoe ahirato ny masonao. Io tsy eo mitranga fiarahamonina andavanandro sosialy ihany no misy an'izay toetra sy interférence manapaka izay, fa hatrany amin'ny sehatra ara-panahy ihany koa. Tafiditra any anatin'ny fiangonana mihitsy izay resaka izay. Mila mitandrina hoy aho isika mpino, indrindra ny mpino mbola malemy, innocent kely, le tsopo kely reny, le sincera kely reny, ilay tena hoe manolotra mifony amin'i Jesosy Kristy reny, fa reny ny tena siboleny Satana. Tahaka izao le tranga Satana mantsy mahay mijery ny point faibletsika izy. Dia tahaka izao le tranga, ohatra hoe misy mpitondra fivavahana dia mahafantatra tsara ny faiblessin'ny mpino anankiray. Ary tena zava-doza fa tsy vitsy ireo mpitondra fivavahana, pasteur na tsy fantatro na bishop na apôstôly
mizoe ny sentiment ny mpino dia entiny amin'ny filany le mpino ohatra hoe misy déménagement ataony dia taritonao amin'izay zany le mpino lazainy fa hoe asan'Andriamanitra nefa zany asan'Andriamanitra zany dia resaka ohatra hoe atsangano miboaka sitrano malemy mamangy ny kiambody fa lasa tonga any amin'ny resaka déménagement manao course ho an'ny ao an-trano zany manasa vilia dia asiany terme kely hoe plein temps sy ny sisa zavatra ohatra zany ka izay ho anao anairako ny masontsika mpino zany hoe mitandrema isika fa efa maro marika tresisy ny olona tonga ambitaka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Apokalipsia 19:13 ny tenin'Andriamanitra. Dia misy koa ohatra hoe mpiandry izy na diakona izy tonga izy ao an-tranonao amin'ile etikety zany mahadiakona na mpiandry azy hoe mpanompon'Andriamanitra mpandray anjara feno ao amin'ny asam-piangonana dia mandeha eo ny resaka dia atsika mpiara-mivavaka atsika zao mitondra teny fampaherezana io izy Apokalipsia 19:13 ny tenin'Andriamanitra dia malefana io ny tenin'Andriamanitra korina ataony amin'ny korina io zany ny tenin'Andriamanitra kanefa en même temps izy mijery ny faiblessinao izy dia rehefa hitany amin'izay ny faiblessinao ohatra dia arosiny amin'izay ilay filany arosiny amin'izay ilay toe-po mamitaka ao anatiny amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra Apokalipsia 19:13 amin'ilay anarana Jesosy Kristy dia ny farany mangarona ny posinao izy dia miraikiraiky eo le mpino matory eo le mpino eo zany le fanahy mampiraikiraiky miasa amin'izay dia lasa ny 1 000 € 5 000 € any ny 10 000 € amin'izay vao tonga saina le mpino ka ho iahoeriavana malala mitandrema isika mifoaza airato ny masonao. Misafidiako manokana ty sujet ty tsy hoe ampitahorako anao fa tena anarako ny masontsika fa io faminaniana marika tresisy io dia efa tena tanteraka ary efa tena manapatra ny heriny mihitsy mipila sy ireo mpandeha araka ny filany eo amin'ny fiainanao ary mampalahelo ry havana fa ny mpino tratran'izy io dia tena lasa misy vesatra be eo amin'ny fanompony lasa victime ary misy mihitsy ny tratra ny fanamelohan-tena dia lasa miteratra vokatra ratsy be mihitsy eo amin'ny fanarahany an'i Kristy ka dia izay ny afatra mino fa voaray ianao ho an'ireny olona mpampiasa ny tenin'Andriamanitra amin'ny filany ireny dia marina fa hoe saingy tsy tanterahana vetivety ozy izy ny famalinany ratsy ataon'ny olona ka izany nikirizan'ny olona amin'ny fony ratsy ny amin'ilay fanaovany ratsy ny mpitoroteny 8:11 misy an'izay dia mampitandrina antsika fa Andriamanitra hoy ny Baiboly Galatiana 6:7 tsy azo fasifasiana fa na hoelana ho aingana dia tsy maintsy handray ny valinasany tsiraray io na eto tany io na ny ankoatra dia tsy maintsy mandray ny valinasany tsiraray ary tiany tsarovy fa ho anareo izay miaina amin'ireny fanararaotana mpinotsotra ireny indrindra ny fampiasana ny zava-masina entinareo anatanteranareo ny filanareo dia tiany tadio fa Andriamanitra dia mamaly ny heliky ny ray amin'ny zafiny sy amin'ny taranaka faramandimy ka aoka ry izay tompoko aoka izay tompoko ny fampiasana ny tenin'Andriamanitra entinareo manatanteraka ny filanareo sy entinareo amin'ny soloky mpinotsotra mpino innocent nizanizy anareo ninonenona saranga misy anareo amin'ny fiarahamonina mino fa voarayntsika izany afatra izany ho antsika mpino izay efa victime kosa dia mampahery anao sokafy amin'izay masonao fifahenonao zao afatra izao ahafahan'ny masonao misokatra satria izany tsy herin'ny tena dia mampirisika anao mivavah mitokana ianao ary mangata fifandraisana amin'Andriamanitra apetrao tsara mihitsy ny fifandraisanao amin'Andriamanitra avelao ny olona rehetrarehetra ho any ivelany fa ilay fifandraisanao amin'Andriamanitra io no ahorinao tsara dia rehefa tsapanao izay déclic izay rehefa renao satria any anaty izy io any amin'ny tontolo tsy hita maso any any amin'ny sainao any misy fanambarana tonga dia manomboka mipetraka amin'izay ny fitokisana aminao sy Andriamanitra dia eo amin'izay ianao no manomboka
manambara amin'ny tompo hoe te hanana an'izay maso mahitsy zay fa za tena mampahery anao fa reny olo reny vao manatrika anao fotsiny vao miteny mora isoroa aminao fotsiny izy dia fa misy fanahy mampahiratra anao mampahalala anao mampahita anao fa amboty mitafody zanak'ondry ilay manoloana anao fa tsy mpanompon'Andriamanitra tsy iraka Kristy dia mirary soa antsika rehetra tahian'Andriamanitra tompoko.